Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Androany dia andro zoma, andro lehibe, andro miavaka ary andro manana ny maha-izy azy eo anatrehan'ny finoana Islam, indrindra eo anatrehan'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ao anatin'izany andro zoma zany dia misy ora anankiray miavaka izay nosafidian'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala hamaliana ireo tolombavaka na ireo hataka sy ny fitalaona ary ny doa rehetra izay ataony mpanompony. Ary izany ora izany dia voalaza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam fa eo anelanelany salatul asr sy ny salat al-maghrib. Ankehitriny atsika na amin'ny ety androany ity dia hanokana doa ho an'ireo renintsika rehetra amin'ny ety androany ity, na ireo reny izay mbola velona na ireo reny izay efa nindosy ny fahafatesana, dia tsy ho adinontsika izy ireo amin'ny doa izay ataontsika ka andao hiaraka hampiakatra an'izany tanantsika zany ka hiteny manao hoe: ry Tompo Allah, ireo reny rehetra izay marary, ireo reny rehetra izay ao anatin'ny fahasahiranana, ireo reny rehetra izay mandalo fijaliana sy fitsapana, dia sitrano izay marary amin'izy ireo, ary omeo fahombiazana izay mandalo fitsapana, ary omeo faharetana izay ao anatin'izany fisedrana na ny adi-tsaina izany. Tompo Allah, raha ohatra ka any an-danitra ny anjaram-pahasoavan'izy ireo dia ampidino ety ambony tany, raha ao ambany tany ny anjara-pahasoavan'izy ireo dia avoay avy ao. Raha ohatra ka lavitra izany dia ataova akaiky azy ireo, raha vitsy na kely izany dia ampitomboy ho betsaka ny ho azony izy ireo. Ireo marary rehetra dia sitrano, ireo reny mbola tsy nanao ny hajj na ny umra dia omeo anjara izy ireo mba handeha hanatanteraka an'izany hajj sy umra izany. Ary mitodika aminao koa zay ry Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ho an'ireo reny rehetra izay efa nindosy ny fahafatesana, dia mamindra fo amin'izy ireo, mamelany heloka izy ireo, ary ity doa izay ataonay amin'ity androany ity dia ataovy ho iray amin'ireo antony hidiran'izy ireo ao amin'ny paradisa ary hampiakatra ny voninahiny eo anatrehanao ry Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Miteny anao ry Tompo Allah subhanahu wa ta'ala hoe: mangata aty amiko fa hamaly anao na hamalinareo izao. Ka indro zahay amin'ity andro zoma ity, amin'izao ora nampanantenanao fa hamalinao an'izany hataka zany, dia mandefa doa fitalaovana, fangatana manokana ho an'ireo reninay, na ireo mbola velona dia valavalao, na ireo fa maty omeo famindram-ponao ary omeo an'izany paradisa izany. Zay no doa natolotra antsika ho an'ireo renintsika. Aza dinoina niza amintsika rehefa manao sola, aza madino mangataka doa ho an'ny renintsika, na mbola velona izany na efa maty. Miangavy antsika ihany koa hanaparitaka ty video ty mba handeha ny doantsika tamin'ity androany ity ho olona rehetra miaraka manao doa amintsika, azo fahombiazana ireo renintsika. Zay no fampatsiavantsika tamin'izao atoandro izao. Abonneo, partageo, atao j'aime fa mbola betsaka ny zavatra hozaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.